Fa ho an'ny FJKM Ambohinorina Sabotsy Mena kosa indray dia feno efa-bolana izao no nitandremany pastora haingo mampianana volana soa teo anivon'ity fiangonana ity. Nisy ary ny tatitra izay nataony mikasika indrindra ny asa vitany tao anatin'izay efa-bolana izay. Tao anatin'ny efa-bolana izao ny nitandreman'ny pastera haingo mampianana volana soa tao amin'ny FJKM Ambohinorina Sabotsy Mena. Anisan'ny vaindondra raha ny asany sy ny fampiofanana ny sampana velona ary ny lohola sy ny diakona ao amin'ny FJKM. Ny 12 volana Jiona lasa teo ohatra ny karakarana mpalandresaka mahakasika ny lafitsara sy ny lafiratsy ny toaka sy ny sigara. Ny mpitandrina mivady ny birao ny fiangonana, ny mpihevitra rary ny fiangonana manontolo eto amin'ny FJKM Ambohinorina Sabotsy Mena no miantso manasa antsika rehetra ampitiavana dia isika zanaky ny fiangonana mba ho tonga hanotrona ny voka-dehibe tanterahina ny alahady 13 Jolay 2024 amin'ny 7 sasany no anomboka ny fanompoam-pivavahana ary havana malala ary dia ho faranana amin'ny lavantom-bokatra sy ny fiarahana amin'ny sakafo eo amin'ny tokotany malalaky ny fiangonana. Manasa antsika ampitiavana fa hoy soratra masina hoe izay fatra-panirina ny zava-panahy dia ny ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Ifanentana isika rehetra hitondra izay vokatra ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitahiny antsika hanomezantsika voninahitra azy. Ko antenaina ry havana fa ho tonga maro isika rehetra amin'ny fotoana io dia efa miandry eny an-tanindrazana izahay koa ny fahasoavan'ny Tompo amintsika rehetra maniry ny fahatongavantsika. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny 7 ny volana Jiona lasa teo ny valandresaka mahakasika ny vehivavy tsara izay nitarian'ny pastera volana soa. Marihana fa ny alahady faha 13 ny volana Jolay izao moa no tanterana ny voka-dehibe ny fiangonana. Dia iny vaovao indray ko tompo avy no amaranana ity fotoanantsika androany alakamisy 10 no volana Jolay ity fisaorana be dia be no totranao any tokantrano any nahatra anjery hatramin'ny farany ary mbola manasanao anaraka ireo fandarana eto amin'ny fahitalavitra ny TV amin'ity alina ity tenako moa dia manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.